Rasy Rakoto. Madagasikara ho anao izao ny fizarana faharoa amin'ilay tantara indro miaino mitondra ny lohateny hoe Analamainty sy ny misteriny. dia ampeniny Tokosera Rabe Manatsoa na Etokina. Ireo mpilalao Ny ony Daniela Rasy Rakoto. Zoma Mirino, Gaston, Faly, Mpandray feo Lovatolotra Andriamanana, Mpanatotosa Alain Rabe Manatsoa. Raha araky ny tatitra reko tamin'ny rasefo sy ny sokajy voromahery teo zany dia tsy nielingelina tany amin'ny zareo tany mihitsy ny olona hafahafa iny rehefa avy nandalo teo aminay fa iza tokoa ary iny valy anta ihany mety azahoana ny valy teniny amin'izany maizina koa ny ato analy zany andao any arivaka ny volana raha teo moa tsy tazana ntsony so ihany aloha fa nitondra nyity jiro fanao akandro ny tiako arinona ary zany reko zany ohatra ny feon'olona mivokofoko mitomany raha nyfanezako azy ka sa kosa biby ao hijanona kely mihitsy tena olona mitomany mihitsy zany ary tovovavy aiza re zany ao hoe tsy lovona aloha manodidina tsisy nizanizy aloha atao kavanany torak'izany koa ny atao kavy oay taitra koa marina Tao taitra be foana ho ahy ianao isaky ny mahita e. Manahoana aloha ianao e. mahafinaritra nyity tovovavy ty mihitsy manaitraka nefa nge dia nitsokolovoko teo tsy nisy olona rehefa niverina nitodika io izy mijoro eo amin'ny loko fa inona raha ny tena zava-marina ny amin'ity tovovavy ty mahalasa saina mihitsy ka Eo. tsara ariva valy anta gaga fotsiny aho hoe ahoana foana no ahitanao ny misy ahy ianao nefa tsy mba mitondra jiro akory ny tongotra io koa ve zao tsy atahoranao voatsindrony ny azo kely mandeha aty amin'ny maizina ty Mifanesy loatra kosa ny fanontanianao zany a. Fa ngalo tsy mahafinaritra anao no mahita ana dia hoe ao anaty hazina foana azy e. Raha le resaka tongotra indray a dia efa zatra mandehandeha tsy mikapy izay aty. tsy hoe tsy mahafinaritra akory fa mba mametra-panontaniana fotsiny ahy fa firy taona marina tokoa moa valy anty ty raha tsy mahadiso e 12 fa ahoana? mba nanitikitika fotsiny zandiko roa taona nge zany ianao e Ie, ary ny elona tao aminareo ihany ve ho le olona nylazaiko iny e. ka zay tokoa ny saika anontaniako anao fa iza marina iny ry valy anta sanatria ve ka olona tsy salamasaina engane mba ho diso aloha ny eritreritro e ty izy koa mantsy tsy niteniny ninona fa nitanany fotsiny na injiny ko Ianao ty koa tena mampomehaka. Tsy adalo izany iny tsy akory fa anisan'ny namanay vaovao ato. namanareo vaovao tyo reny zany ny akamaroan'ny olona miraitra anao aminao Amin'izao ihany izy nytoinka. Iverina toana rehetra ihany izy rehefa kelikely. tsy azoko Tsy maintsy mbola ho hitanao azy izy amin'ny manarakako. to tsy mety tafalo ambavany valy anta mihitsy koa zany teny zany e hoe amin'ny manaraka ho fantatro miandarana tena fanina marina e Efa nambarako anao foana nge hoe misy fotoana ny zavadrehetra e. Ao fa izy fotoana andalo any amin'ny valanareo ka orinan'izay dia azava aminao tsikelikely ny zavatra rehetra. mba mandalovany amin'ny valanay tokoa rehefa mba manam-potao valy anty zalaho nge ka mangetaetana hitanao mihitsy e Zany hoe mba tohinona marina ary zany valy anta resahako amin'ny zalahy zany toy reny hoe mirediredy reny ny fiveran'ny zalahy rehefa mitonona ny anaranao mba raha mpitsohatra
sady andro vitsivitsy nge sisa nijanonana eto e. Aza manary ianao fa tsy maintsy andalo any ah. Efa kaiky raha teo ihany koa ny fotoana tokony hitondrako anao any amin'ilay toerana misy anay. Efa ela ny indrasana ny fahatongavanao. Tsy izany fa mila mifanampianao manko izay e. Ela ahoana ary fanampianany amin'inona aloha e. Dia misy zavatra ilainareo ahoana? Aza manahy ianao fa zavatra vitanao ihany ny angatahanay e. Ary ianao dia ianao irery ihany nefa ny havita azy. Eny e, mety hoe vitako ihany izy matoa asainao ataoko. Ka tandray moa raha sao tsy mandalo akory e. Ao fa tsy maintsy andalo any aka. Izay aloha fa manjary lany fotoana ampiresahana amiko eto fotsiny ianao ka. Andraso molory valy anta. An? Hoay, ary mamanala binga izany tanana izany e. Nosamboriko tampoka rehefa izy saika-andia iny. Fa misy inona ry Zara? Ka tsika nge tsy mbola mifandray tanana izany mihitsy nandritra n'izay fotoana nyresahana izay e. Hay ve. Reto ary an-tanako roa tsapao raha izay no tianao e. Ary mangatsika be nge izany tanana valy anty izany e. Sa tsy ampy fitiavana dia mitady-panafana. Enao koa afanao ary sady za mihitsy izao no ilaiko. Fitiavana. Fa ngaho kosa ny ohatranonareo tsy mba mizara fitiavana ampianafananao ka. Hafa ireny any an-trano hoe ny avy aminao izao no tena ilaiko. Ao ara finiko mihitsy ianao e. Ao ange. Zahy. Satroka hitapify eto an-tratranao eto foana ry Zara. Fa aleo angamba andeha amin'izay. Mandra-pitafa Zara. Noroa marina ny androko dia lasa izy. Valy anta. Sao tokoa voatsapako hoe miteby fitio anao ny foko. Tandremo, tila trany an-trany. Volony. Zao anatanteraka an'le antsoina hoe exploration na explotsika amin'ity androandroany ity. Se isa moa zany ny marimarina koa e. Averiko azavaina ihany satria mino aho fa misy voasambany aminareo nanatrika antony. Ireo sampana mavo niakatra sampana maitso ohatra na ny lovitao sy ny vorokely. Amin'ity dianareo androany ity dia amakivaky sy andalo toerana mbola tsy fahita sy tsy fantatrareo nareo. Le tanàna antsoina hoe Ambodimotana ny tsy maintsy ataonareo izay tongavana any ary tafaverina alohan'le te amin'ny masoandro. Ny azona lazaina dia hoe any Atsimandrefana any le tanàna fa ianareo no manao izay tana azy sy atongavana any. Noho izany tsy maintsy manontany ny olona nareo ahitanareo hoe aiza ho aiza le toerana ka rehefa tonga anareo dia manatona ny zoky olona ao amin'ny tanàna ka mangata ny ambany asiavan'ny fanamarinana an'ity taratasy hoentinareo ity. Aza adinoina ny maneho amin'ny alalan'ny topo ny zavatra sy ny toerana lalovanareo izay hitanareo rehetra zany. Tsy mividy na mahandro sakafo atoandro nareo fa sakafo azo avy amin'ny fanaovana sahanasa, asa soa na ilay atsotsika hoe bonaksa, bonaction ataonareo amponina ao amin'ny tanàna io. Ireo ny ankavianareo mba hanome sakafo anareo sy voandalana hoentina ho anay seho. Raisinareo ihany koa ny momba n'ilay olona sy ny lohatraniny raha misy zany. Inona ny tanjona amin'izany? Ny anazarana anareo ahay ifandray amin'ny mpiarabelona sy mifanampy amin'ny fiarahamonina na dia tsy voatery isy tambony foana azy. Tafiditra ao anatin'ny fanefena sy fanabeazana antsika izany. Inona moa ny fanekena telo ny tily? Anompo an'Andriamanitra, nasamantarazana, anolo lalàna. Tsara loatra. Alohan'ny antenanareo ary dia mandrosoa tsirairay eto anoloana ho savaina. Lasa zao ry zalahy dia mifanaraha tsara nareo sokajy hoe iza nanao ny topo.
ny fanehoana amin'ny alalan'ny kisarisary sy ny marika ny zavatra rehetra lalovantsika io toy ny hoe ala na tanàna na fasana. De aleo fanganina ihany ny dia satria zany tanàna zany zao mbola tsy fantatra hoe any 5 kilometatra any hoany. Marina mihitsy zany e, sady tsy tokony ho taraka ety an-dalantsika satria ny fahitantsika an'io tanàna io mety ampiko ny ahitantsika sakafontsika atoandro na tsika raha teo tsy navely hitondra vola. Nysavaina tsararay mihitsy aza moa teo. Andao malakilaky fa zalahy sokajy voromahery zao efa rehatsy aloha rehetra sady. De hono ara mihitsy mety andalo amin'ilay tanàna hoe ambotr'olona ve zao ty lalantsika ty. Azo eritreretina aloha zany e. Ora mihitsy ahoana indray se aloha tamin'iny fisavana be teo iny manoatra ve se no ireny fisavana olona nao fionana amin'ny filoham-pirenena reny ka sao de hoe misy mitondra fitaova-be tiana ihinana toy izany. Tsy aza zany mba olona eona amin'ny filoham-pirenena fa amin'le zandrikely vao hiakatra ato fisavana mpangalatra ho ny fiverany an'ireny. Raha mampy ve le izy aloha enjany savaina se solona hatramin'ny akanjo manontolo verseko ny sosona akanjo sisany hoe ny akoditra ka manamarina tsara zala hoe tsy nitondra vola tokoa ve tsika retiko. Ry zalahy sefreux zany de nietreritra fa tsy natondra vola tokoa sika fa ngasy mbola nahita irika nitondrana an'izany ka raha fetrandray se tsy mba lany hevitra zany atao inona fotsiny io ato-dobe io ka navaliko faran'izay bitika le vola de nasisiko tao ambako amin'le folarako ty. Mba enjana indray zany fikanareo zany ko aza tratrandrase fotsiny amin'ny manaraka fa ngamba tonga de rolady miampy pompe tambesarana ary marso krokodile anaty fotaka. Ry zalahy aloha tsy nananyetreritra mihitsy teo hoe bagy natao amezana folara ve de hisy voly hovana fotsiny ry se ny toerana anasiana azy amin'ny manaraka de miaika ansiako ka naninona koa zay se tamin'le jus de nuit iny raha hoe tonga de nivaty saona lasy vavy ary vitsika mpivadika. Zay moa tsy nyboantsika fotaka tamin'iny andro alinyko nivatsy mihitsy raha mika tamin'iny fa tsy tao amin'ireny tadiavin-drasefo ny farany tena votsitra fa inona navotsitra ka dradraka mpivady ka inona fa saona sy vitsika ny nasain-drasefo ny tadiavina. oay itsy alavidavitra itsy angamba le tanànako zany ve ato mbola lavitra izy zany sady tsy mandalo eny akory zany lalantsika zany tsy andalo ihany amin'ny tany olona sika ve ty akaiky ty ihany de tsy manahita olona sady efa manomboka misy tamboly ety amin'ny manodidinivika mety ahita olona miasa ty ihany sika mety ho lany fotoana koa mantsy raha mbola andalo any indrayko jerendra mihitsy ange raha mandinika tsara se de tsy mitena mivantana amin'ny tany ny akabeazan'ny trano ety fa ohatra misy tongon'izany daholo hitako koa natanitsika mbola tany anaty fiara aza nge de efa toy izao daholo ny tranon'olona ao tonga de asio amin'ny alalan'ny topor zalahy reny tamboly reny de jereny sekoa nge inona ty seho jereko zao ve de tsikaritra sekosy misy olona itsy alavidavitra itsy fo natazana antsika izy tonga de nijajirika sady nanara-maso afavy zany eny tokoa na niasa nataony teo aza atao najany mihitsy de nijadina nandinika atsika ety alavitra ety izyko izeny tokoa mety voasambany nandalovana sokoto ngamba tatiako de mba variana ry zareo ry zalahy voromahery koa zao mety efa narahany masoto an'izao koa tamin'ny nandalo teoko sareko mba ara-bao ihany zalahy ny olona na de aty tany lavitra teza fa tsy lozany se mandinika eo fotsiny naman'ny olon rehetra nge ny ty le zay zany vo tena tonga amin'ilay fomba fitenenana hoe arabarabao ny mpandalo fa tsy fantatra zay ora fozana ko ay andro tsena tia mody amotana androany ka tena mifanaresaka mihitsy reto be tsenako de aiza tokoa moa zany zao no aleantsika manaraka andao aloha anytany olona hoe aiza misy any lehibe amin'ny fokotany tsara be niaro n'iny madama tsy hanenenanao ny vidy an'iny azafady hoe madama aiza ho azeto ka iny misy miboroboky tany tangalany misy aty fa tsisy se foky tany ka mba azonao atorony misy azy ve zay azafady indrindra madama
malakilaky zala fa efilelika amin'ny masoandro ka ity ambodambodana ty tena lavitra kosa io ngamba alivaka fa zala voromahery no tonga alohantsika any raha le lalana nandehanantsika ihany no iverenana ka eny tokoa andro mihitsy raha nga nisy eto amin'reto ala mikitrika reto a io ve tsy voakare amin'ny tobilasiantsika ry ihany angana re ohatray marina fa inona koa no nahataitra ny sity io ka retsy zavatra ao anaty zava-maniry retsika ao e ohay fa inony reto to vato fisaka maromaro levi tapaka anaty tany ireo ve tsy fasana ny ty eny tokoa zaza saika nahitsaka raiko keliko moa le vato tamin'ity de saika tsy tazako mahakaka kely ahy de ny alehibe an'reto vato reto samy hafa daholy ny sasany kelikely ny sasany lehibe mety hoe reto vato reto zany nahafantarana hoe akizy sa olon-dehibe no milevinao e mety io izay tokoa satria tsy mbola nahita na vatapasana taty amin'ity toerany ty ana de iray azako kay ohatran'izao zany ny endriny tanaka mihitsy raha sefy tamin'ireo voandalana nentsika avy tany ampanaovana expo tany ambody amontana tonga de manga azo be tsy vodimokilao iny niovy am'za mangony fotsiny ataontsika maivoka indray aloha mivary amin'niovy amin'ity andro anty mba mora ifandraisana kosa aloha miponinao amin'le tanana anambody atafany izy eno a sady tsy miambamba amin'ny tafa sy miresaka sady fahaizako manokana koa ange io mampirizako io ka rariny raha tonga de nanome be dehibe teo reny ny olona tany sy raha teoko moa be ataka loatrako mahay manao piso be raha za aloha nanome totena de ataoko hoe saka be ataka mody asiana kely an'le hoe inona moa zany ny volo tena vokatra ty aminareo aty am'izao de manaraka fotsiny sisy so ihany ko fa mba nisy an'le bebe iny mba nampandroso antsika isakafo rehefa avy nanadio ny tambolony sy ny adisony sy ny mangazo ie tonga de katsaka sy tsaramaso fangaro ny kaly tao voanjobory sy isan'ny tsy ampy de natory tsara sika androany arivo katsaka sy tsaramaso voanjobory hoanina rivariva mampatoro moa ary tao amin'le tanàna tokoa to hoe tsisy filoha-poko tany fa hoe mpanjaka sa inona lizy teo sady misy tongony efatra toy ny tazantsika tany ambohitr'olona koa ny akamaroan'ny tranony olona tany karazana tangala fa to mpanjaka ny tena niatsondry zareo azy teo e to hoe zoky olonao maso mandidy eo amin'ny tanàna ary ny rainy na ny zokony lahy no notombiasany teo ny vehivavy zany na ny zanaka vavy tsy mba mahazo mitondrako ny lehilahy ray koa ny na de hoe te hitondrazaka raha mbola misy zokony mbola velona de tsy afaka mandray ny fitondrana raha toka hoe namoiny ainy ilay mpitondra ny tonga teo aloha zay mihitsy efa hitako gagagaga ihany zareo rehefa nilatsika fa aty akaiky nambotr'olona no milasy tsikaly tokoa aloha somary ohatrany sadaigadaigatro zany daoly ary zareo raha nylazantsika ny toerana izay ilasitsikako fa tsy fantatro hoe inona no antony mety sy de misy manan-danja ngamba mato tsy nitohizanyko ary reo fasana tatsy tsy mitatso koa ny nagaga ka toy ireny zany ny fasana ty raha mampikely mantsy efa nisy fotoana na nytanytamiko ny mahakasika an'io hoe inona to alohan'ny jeu de nuit na nytany azy hoe tena miditra sy milalao any am-pasana tokoa ve hono ny tily de ahoana sy tamseka de mivaliko fotsiny izy hoe azo etretina ihany raha toka foana le fasana sy ty tena tsy ahony raha ny tokony izy aloha tsy mpamosavy akory ny tilika ilalao eny amin'ny fasana na koa hoe mpanompo sampika iantso fanahy io resaka io mihitsy mantsy manakana any akamaroan'ny tanora tsiditra asykoto ekeko fa fitezana ara-batana sy ara-panahy ary indrindra ara-tsaina ny skotisma fa tsika kosa tsy tokony antsy fanahy na anibazimba fasan'olona zany fa hony tokoa aloha tena tsy mety velona tsony mihitsy moa zany le fankatsariny se ka iny efa na raha nahita iny fa namony tena izyko fa asa aloha raha hoe mbola mety velona
fa saika ataony sy inona moa ka inona moa fa saika hoe angalako sary an'le olona hafahafa iny raha mbola mandalo eo ihany izy mba misy aseho any amin'ny tanàna hoe zay fa nahita zombie aza de miteniteny foana raha feta iny ve zao andalo ntsony rehefa dilany fotoana nandalovany maly toy iny ka indraindray ohatra mba tadidy ny lalana makany de iverina izy ko ry zalahy mivavabavaka ny tsy verenany intsoniko ny anseto hafa mihitsiko lasa aloha jereko sao mba velona tampoka ao ihany ty hoe io kosa fa velona ka tonga de le sariny sy ny tokana iny ty mipotra ety ohatray inona mataitra ny se ka jereo kely ingeny sariny sy le aoriny fa misy inona ao ka jereo tsara ao tokoa hoe ohatrany hoe misy olona maromaro mijoro zany nge rehetra aoriko alavidavitra rehetra zany tena tazana tsara mihitsy satria taratry ny flasy fa toy ny olona mitsajirika hafahafa zany le toiziko ohatra ny mampiorokoditra mba izako ary reo sady hita hoe maromaro re olona reo satria mirehatra mena ny masony rehefa taratry ny hazavan'ny flasy sa tsy olona reo efa hita fa olona mihitsy reoko tsy olona hoany na mony tena indray ny se aloha raha ngampirimo mafatsy marina ry se tsy mampivarovotsana aza miasa saina losany amin'iny fa ndo hivavaka de atory tsy verina eo zany ntsony iny fa adino ny fotoana ny tamsehan'io alile Zara tonga ty ny fotoana oay inona koa nataitra tampoka teo ary mangatsika sy mandrivotra tampoka teo koa moa zany andro zany Zara tonga ho aly fotoana fa izy zao izy io ivalianta ihany rea aty ivelany ato akaiky ny varavarany tantilay ty fa inona no ataonao aty amin'izao oro zao tsy efa hisasaka ve ny alina sa misy zavatra ilanao tsy anao ihany moa no angavo tamiko ny hoe mba handalovako aty aminareo sady anio alina ihany koa no fotoana hitondrako anao any amin'ny misy anay aniny fotoana ilany any fanampianao fa anampy anareo amin'inona marina aloha fa tsy azoko anafaka anay sy ty toerana migeja mamatotra sy ny herin'maizina eto amin'ny ty toerany ty rea omanino fo mampananao fa hiatrikady sika tsy misy azoko mihitsy nge zany zavatra ambaranao amiko zany avy manaraha fotsiny dia azava aminao zavatra rehetra andraso ary aloha aloky raro sy akanjo mafana vetivety miandry anao andeo amin'izay re to miada mpamindrany miada nange valianty zany kanefa ilatsoarako ny tiany sady tsy mitie tany nge zany tongony zany tsy nievana vava sa vetony le atao hoe lolo vokatra mety efa tamin'ny lolo vokatra zany no fitiavako sanatry zako moa ty tsy mahatohatra fa to misy hery manosika anaraka azy zany foana na dia tsy fantatro marina azy hoe ho aiza ny hitondrany ako ngerana zany fidirana amin'ny tataiza to misokasoka zany fotsiny lasa mivoaka kely ao hoe voaka jerena sao dia mba eto akaiketo ihany ka dia jerena koso asy misika amin'ny fivoanity otray to tsy ato
tazako mitsopotsopy any aminay izy niny inona dia manivatsivony rehetra makana tsy manintsy mety ranika be inona nefa mitony any ary eo sady enjehana ny antsona ranika andeha ho aizy zay iny e tena tsy maheno mihitsy izy zany sa ve tsy izy iny ary aizako nale amtio tofony difikirany tsy azo izy dia tsy tsenyleny toy misy kasosoka angeo anaty azo zany sa ve ranika kanefa tia andrefa ty fahinako azy leko misy koa avy tia tsy nanana aleo iverina re mivala mihitsy ka tena mangovotra tapoka teo koa arako miorany ty toy ny mamely mafy zany mihitsy fa mitsotroka zay tsisy aleo asiana fiazakazahana madinidinika mihitsy ka na somary mbaikitra zany hoalika tena toy ny misy manaraka mihitsy zany famindrako zany kanefa mierika tsisy olona tazako akory inona daholo dikan'izao hoay mariny misy zavatra mihetsika sy angay mety sambody azo rehetra zany zavatra fotsifotsy lavabe fa inona kory io e sady tsy raitso ro fa tohatry ny maromaro mihitsy azotsara satria fotsifotsy le izy inona rereto andriamanitra olona be soko sary dia rasefo reto manao sangratsy reto e nay zao tena tazako tsara satria tohatry ny hoe mitsangana zany andriamanitra to razana mifonge raha zany poziny zany misy tady fe matsy raha nyfandinihako azy eto itsy anylaoko eto koa zao misy rehetra anaty azo rehetra ihany koa oay ny sasany midaboka amin'ny tany ny sasany mijoro ny sasany miankina amin'ny azo lozenina ary ty e tohatra nyreny hoe razana toapasana nyreny namparitaka tato anaty any mahagaga nefa dia to mihetsiketsika reto izy mihamaleny tsy mahetsika marina mifatako manontolo a inona reny ataoko hoe tsy fileko aloha tsy netiko kanefa vala mbola zy lavitry ry lalana koa azabahana ny reto aleo rangahy hidona anatra tya voatafetra ny tatilay a tonga dia mifoazana zalahy sady manao aiso any kiriroka gasy mety efa 20 minitra angamizay nandehananay teo kanefa mbola tsy tonga ihany valy anta koa ty tody sy milopy eo tamiko tsony na dia hoe ny raim-bava za fa mitaridalana fotsiny ohatray ary lasa izary izy teo e to tsy hita tampoka teo zay naliany rehefa nivoaka an'le aly zay matokely le andriamanitra ivavahana fa izy maharisany ratsy rehetra valy anta ve le mipitsipitsika teo e fa lasa ianao teo e ary misy trano kay ty amin'ny loko ty ary tsy tazako raha tsy nitselatra ny varatra trano tsy mipetaka amin'ny vatana amin'ny tany fa misy tolonotony tany ambody amotana sy etsy ambotr'olona misy olona reko manatona zany avaiza nefa aleo aloha hitakoky eto potitra ty hazo lehibe ty ka iny tokoa to rangaha lehibe nge izy zany e milanja zavatra eo amin'ny sorony misotra mako amin'le trano mihitsy izy
idiniana tsara. Tena olona iny lanjainy amin'ny sorona iny. Ary totovavy inge izy zany e. Tsy mahatsiaro tena angamba fa tsy mihetsika mihitsy. Na ny tanany aza mikirazorazo fotsiny. Manao robe fotsy sady lava volo. Andriamanitro, dia sanatria ve ho valy anty iny? Tena tsy mamitaka amin'ny masoko ka. Tazako tsara mantsy rehefa nazavain'ny tselaparaty iny no manodidina. Dia ataony iny rangahy inao ay izany valy antaka. Aleo rangahy jakona dia arangaran'ny tsy mivaravarakely etsy. Za ve dia hitanaka fotsiny eto. Efa nikaroana dolo ty manodidina kanefa dia tsy hita mihitsy izay nalehandra mihitsy a. Azavana azy fa efa hiditra ny tanàna sika. Enga ne mba anaiky anampy antsika amin'ny fitadiavan'andra mihitsy ny olona ka dia hoe efa misasakalina sady mitatao be aza ny orana. So mantoka ho tara loatra. Eo amin'izay hoe arangarany eto n'ity malalatalaka amin'ny varavarankely ity. Ary efa tatokana ihany ka izy zany ka fa malalatalaka be fotsiny. Hoay, io natsotra ny eo ambony latabatra lavalava io valy anta. Latabatra voadidina labozia maromaro. Iny fa lasa kirakira zavatra ao an-joron-trano ao le rangahy be tsisy sainy. Inona zany ataony izany e? Toa sorany ranon-javatra iny amin'ny andron'ny valy anta. Iny indray sy fanankatsy lava lela dia somary soritany amin'ny lizy ny kibo sy ny tarehan'ny valy anta. Dia inona re izany no atao koa? Hiditra ato ve? Aleo hitondra zavatra ihany aloha iarovatiana ka. Tiako seto misy vatakazo lehibebe. Vao variana kely mikirakira zavatra eo amin'ny latabatra eo le rangahy be ity dia tonga dia velezony ity. Ty anaraka azy zava-mitranga ao anatiny eo a. Zay konge mahatilintily sa mahery fo ary maharitra amin'ny asany. Tafeo amin'ny herinao mpanomponao Andriamanitro. Iny ary ny latatazo le rangahy be tsy maimay ity a. Ary kely aina ka. Zay dia safotra. Ary aleo amin'izay aloha vana ry fatorany valy anta. Ratavarina ihany. Aiza ny hazo mety eo. Oay marina. Toy ny valaza vetivika to le rangahy be. Lasa mivoaka ihany keo. Ny vodiny lasa lavabe miravaka amin'ny tady. Tena dia volita maso mihitsy ty marina e. Ava ho be sady meva maso. Trady eto marina mampiorokoditra. Kay! Ay! Tena voarango ny soroko marina. Raha tsy mahiala azy mety ndroako mihitsy ny vody eo. Oay marina. Tena tsikika be kely raha. Aleo ty sabata lava lela saika namonony amin'ny valy any ty tonga dia kiapako ny lohany. Ampio amin'ny sandrona ho ary tompo. Zany ary ny valy kava te. Tonga dia tapaka ny lohany marina. Tena maty koa sy hoe ary valy anta. Fa
fa lasaizako izy teo oay to tsy misy nininona tsongy eo ambony latabatra aizy valy anta ary maninona koa ary azany tena vanina mihodina tany aman-danitra afaka mandre-piadalana amin'izay mantsy zao fananay raha ny fiambena teo anelanela miankoatra sy ny tontolo mivela ny fanana filopisarana anao zay izany ny fananareo sana ty ve ka efa maty ianao e indrisary zara tsy natao hiaraka mandrakizay tokoa isika na dia izay azany dia hoavy misoritanao antsika an'andriamanitra tokoa ny fandararana fa ny an'ny olona fikasana ihany efa notomandry daholo zareo e kanefa azo atao hoe sambatra amin'izay izay manomboka anao satria tsy atsapapahorina sy faniripirina eto amin'ny tanyty intsony za tamin'ny mahafanahany ny tafa sy ny hitanao hatramin'izay ary mbola nitarika anao nakaty erongery valy anty efa navotako teo tanan'le devoly velon'inga maty ahoana anay fa tsy azoko e karazana tsy aroa fotoana nahafatesako tamin'ny fotoana lasa ihany reny nampandalovina teo anoloan'ny mason'ireny tanondina fotsiny any fa ny fandresena azona kosa dia fandresena tena izy satria le devoly io nona taminao ny herim-pananananao no nandresenao azy ianao rery ihany no afaka nanapaka anay satria tao aminao ny herim-poko herin-tsaina no ny herinay andriamanitra izay inao izay no antony lazaiko taminao tambolohany hoe ady ara-tanàna hatrely ambonin'izay koa izay tsy azo tsinitsy miavaka dia ny mahazanaka ny tanganana tokananao ary zaka efa maty koa zany tsy mbola anjaranao ny fatika mo tonga koa ngamba ny fotoana tokony izorantsika amin'ny lalantsika tsirairay avy ry zara samy hafa tsy no tontolo misy atsika ireto vakana hiambosonantsika reto ny tena na mafifandraisana sy nampifaningom-panahintsika ary nahavitako ny seo taminao satria reto ny marika fitiavantsika na dia mbola manjavozavo aminao aza ny tantaratreto aza manahiny avy ianao fa azava aminao manontolo zany afaka fotoana foy eto ny saraka malatsika dia aza mandano antoio e velomary anao e noroan'ny androko dia lasa tsy manana reniko fa nanaraka azy reo ololafa mie mazava tsosaka ny ato zany Ramika, nanao an'izay se? Fa aiza zany e kay ay moramora ihany fa vaon'ny bandina angeny sandrinao e soa ihany fa tsy dia lalina zandratrako valy anta ve ianao valy anta hono fa niala ny anarako ka tsy nitsahatra namelona ny anaran'izany valy anta zany nisy talohan'ny nahatserovany se tena teo e za kosa ngefagaga hoe tamin'ny fomba hoana ka ny alalana mavaly anta e
fa izy enjena hoe tovy be mantsy nyendrika reo roa vavy faly anta fa nofesa tsy izany re miainako teo reny ka nefa to tena naratra ny sandriko fa fantatro tokoa ve aloha le valianta ro vaniala raha vaviko valianta ka ay izany hoe zoky vavy matoa moa izany izy raha marimarina kokoa e nisy fitoviana be mihitsy ny endrika amin'ny raha vavy roa taona tokoa izay no nahafatesany namonoa ny ara-boana azy ka angatra zany le valianta ny fampiresaka foana tamindranika hitako moa tsy miseho ambo sady raha mitrarelo ny resahniko fa inona ny tena antony fofony izany olona izany miainy nataony sorona re mba hampitombo ny herin'ny odiny a nalaza ihany koa mantsy fa nanao fatitra tamin'ny satany io pisikida antsoina hoe rabony io nitovy taona tamiko valianta tamin'izy maty izay izany hoe andray ny fahenina amby folo taonany tena mahotsy izany tantarao aloha fomba nahafantaranao azy e indrindraindrindra moa ny fomba nahatongavanao Mikaela tokoa moa Mikaela natao ve mika fotsiny ny fomba nahatongavanao tao amin'ny tranondrabona mba tantarao hoe ka na zay koa zange mba liana te hareny tena ny zava-mitrangy ka hainao tsara re lalina zany iza tsara hoe le anarana ny antsonao anaty eo zara zara ao hoe jereko izany vakany ambozonanao izany tia re zahay vao mazava amiko inona ny mazavy misy tery rehetra ny amin'ity tantara ity ka zavao re aleo aloha angamba tantaraiko anareo hatramin'ny voalohany mihitsy amin'izay mazava tsara mpanjaka na ilay antsoina hoe tangalana anjaka teto amin'ny tanana nambotr'olona raha mangala amin'ny vady ray aman-dreninao ry mika ahoana tsara ka reo ray aman-dreninao nahitanao masoandra ny tiako lazaina eto e voateraka kely anao raha se raha nendrinao tamin'izany ary dada sy mama mivady kosa vao nahazo amin'ny valianta pisaka iza tsy mifakafofony fahazaza moa dada sy raha mangala dadanao dia ny fandrinina hoe ampikambana anareo rehefa lehibe marika izany fanarahana teo amin'ny rototo izany dia fanolotra indrendry vaka indrendry zareo hiambozona ny zaza ny tangalany nanamboatra vakana misy litera Z izay litera voalohany amin'ny anaranao dia raha sandra mivady ray aman-drenina sy valianta kosa nanamboatra ray hafa nasiana litera V izay iny hiambozonanao iny ankehitriny zara sy valianta zany izay indrindra ny anao misy litera V izay midika hoe valianta moa ny valianta indray Z izay midika hoe zara efa fomba tany taty ihany koa ane io izay ny tena marina fa tsy hoe vao miforonona tamin'ny fotoana io aty zany ny tena fiaviko sy ny tanindrazako raha mangala hoe ny anaran'ilay tangala teo fa ahoana io dadany ramika io nge zany le tangalana andray anay teo amin'izay nandeha nylasa taty voalohany indrindry taona maromaro lasa zay ay ve fa nylasa taty nareo tamin'izany nahitanay an'ity toeran'ity voalohany indrindra mbola sampana maintsy tao andry zalahy reto zay tamin'izany nareo telo ny raha lasefo reo zany ratony tamin'izany no filohan'ny lasy nylaza zange io raha mangala io hoe mandray anay an-tanandroa foana raha ohatra ka mbola iverinay lasy aty ary tamin'izay aloha dia nylamina sy ny zotra tsara ny lasy natrehanay taty ary momba n'le rabona ka eo indrindra sika izao raha lahan'le tagala rainao izy io izany hoe ny dadanao no zokiny fa izy kosa ny zandriny amin'ny mahazokiny any dadanao dia izy nandray ny fitondrana sy fifandrindrana ny raha teto tanàna rehefa nodimandry le nodimbiasany zahay aty koa moa tsy mba mahita na mamonjy sefoko tany izanyko fa ny tangala ihany mamany olana rehetra na reo heverina hoe goavany indrindra izany na amin'ny madinika ihany koa pizikidy fatadazy io raha bona raha lahan'ny dadanareo io
ary tena ny asa be ny skidy taty amin'ity faritra misy anay ity na hatramin'izao azy fa ahoana kely Vaniala? Eny tokoa tsy haiko raha efa nahen'ny fomba sahala amin'ny aty amin'ny faritra misy anay aloha nareo na tsy e hoe ahoana? anisan'ny faritra manatareta amin'ny fibaikoana razana anie amin'ity faritra ity e marina zany e tsy anganona onono a fa tena iainanay aty mihitsy tsy dia haiko loatra aloha raha ny any amin'ny manodidina any fa ny eto aminay dia miainan'izany baiko razana ahoana koa zany Vaniala? hitanareo raha toka hoe modimandro zao le olona ka tsy mamoditra teo amin'ny fiarahamonina na hoe tsy nahavita tidy na koa iny nanao ratsy tamin'ny mpiarabelona dia tsy misy mahazo mikarakara ny razana na dia ireo fianakaviany aza dia bakiona amin'ny alalan'ny skidy le razana ka le razana tenany ihany no mandeha mamonjy sy mandavaka ny toerany ilevenany zany hoe mandeha tena zany izay indrindra Kay mampiorokoditra izy zany a mety hoe mampatahotra raha ho an'ny sambany voanahero fa efa navanandrom-piainanay le izy aty e dia tsy maharoditra firy olona tsony le rabony io zany no antsoina rehefa hoe ibaiko razana ie dia izy rery ihany ka tena masonody anie io rangahy io e azo kely izay no mety nibaikoina n'le razana dia efa sorotiny meloa ny lalana ao amban'ilay razana ka efa ampitandremy meloa ny olona tsy handeha amin'ny lalana mpandalovina azy iny fa sao dia mifanehitra tampoka aminy mipandevina indray a manaraka moramora avy ato ariana indraindray mitehatehaka indraindray kosa mangina tsy milopy eo dia nyray tanàna zany dia manaraka azy daholo mandevina tsy voatery ka reo izay tsy mandevina ka mifanena aminy ohatra dia miezaka mafiny tsy androra na ime dia raha mandika indray amin'ireo ianao a dia hoentiny manaraka azy ihany koa raha tsy hoe manolotra n'le voan-javatra toy ity le nasainy valy an-tantambosako reto tena ena marina tamin'ny mahataranaka lahan'mpanjaka kanefa tsy nandray fitantanana sy amin'ny hoe mampisikidy matanjaka azy izay indrindra no nampitsiry hevi-dratsiny tao anatiny tateo ariana hevi-dratsy ahoany zany ry Vaniala ny amony ndray aman-dreninao e dia aka ny fahefana amin'ny mahatangala raha ny fomba mantsy dia modimandry le mpanjaka na nitangala teo aloha izay vao afaka misolo ny toerany lehilahy manarakaraka azy na amin'ny taona na ny fizokiana dia ahoana nefa naminoany azy ka efa ela izy ny te-ampiseho am-pony eto tanàna sy ny manodidina ny heriny e nieritreritra koa angamby izy hoe tsy ampiko izany raha tsy amin'ny mahampisikidy azy fotsiny ka nataony koa izay azahoana ny toerana mahatangala indray talaty izay andro tsena tamin'izay dia nandeha niarany tsena tany ambody amotana toy ny fanaony ray aman-dreninao dia nentin'izy ireo niaraka taminy ianao tamin'izay tsy nisy nanam-po ny ininona tamin'izany dia inona reo telo mianaka nanjo le lalana nody iny no nisy nanafika dia maty tamin'izany ny ray sy ny reninao na ianao koa zany eny verina hoe maty satria tsy nisy nahita teo anilan'izy mivady ny vatanao nihevitra mantsy ny olona tamin'izany hoe ndrohitiny bibidianao ka tsy hita hay moa ianao mbola velinaina sy mahatsara tany ihany dia ahoana zany fomba nahafantarana hoe rabona tokoa no nahavanina ny lozaka ka vao nitranga fotsiny aloha izay dia efa tany amin'ny avetrany eny nety efa niahiahan'ny olona ary nisy nilaza koa aza fa nahatazana akoho lahamena teo amin'ny fatin'izy mivady akoho lahamena io mantsy no marika hahafantarana an'ilay rabona rehefa misy zavatra taony ay dia tanteraka tokoa ny fandrindra-boana satria tsy vitan'izay hoe pisikidy tena tahoran'izay izy fa sady nahazo ny toerana mahatangala azy ihany koa ny orooro tsy nisy toy izany ho amponina ambotr'olona sy ny manodidina tsy nisy sananohatra an'izay lazainy sy mibaiko ny olona akoatra ny dada izay mihevitra ny anohatra azy mantsy dia ataony mifaifay volo avokoa ary manaraka hatramin'ny aina mihitsy aza na ina ho io rabony mihitsy ny tomponantoka tamin'ny hafatesany dada izy raha teo nitarika foana ny olona nohatra andraboana rehefa tena tsy rary ny ataony ka indrisy fa izay nanaraka hatramin'ny ain'izay hatramin'izay no nanomboka narary mama fa mbola manaraka tsara ny zavatra tantaraiko ve nareo tena liana dia liana mihitsy ka dia hitanareo vao mainka ary ny omby ny aretin'ny mama rehefa tsy izay nalehan'ny faly anta rehefa izy nakany an-tsaha iny
Tsy hita? 4 izy tamin'izay. Eny e, efa fatapatatra ihany hoe rahaboana ihany ny ao ambadika le fanjavonana. Zany ve? Tena marina mantsy dia mila sorona foana anie ilay zavatra tompondraboana ka mahamasolonody azy. Efa nisy mantsy fotoana raha matoa be voka ireny tsy hitapopoka. Ary tsy niafina tampona teto tanàna fa izy ny nakakeriny sy namono ny vehivavy io. Mety nataony sorona zany. Izay indrindra. Tezitra mafy tamiraboana mponina tamin'izay dia nitrotra. Nakeny amin'ny trano-draboana le nitokatokana ary atsimo ary nandoro ny tranony. Le nahitana andramika ao maly alina zany. Ao indrindra ka. Ny zany olona nidorana ane. Asa izy raha tao anatin'le trano taona tsy fa ny mahagaga aloha dia tena nirehatra toy ireny hoe any amin'ny afo be reny mihitsy le trano e. Dia maty tao zany raboana sa? Tsy fantatra marina aloha raha maty tao izy na tsy. Fa tsy nisy nahita azy tsony hatreo. Nanomboka hatreo anefa noho niseho ny trangan-javatra fahafa rehetra. Mety hoe tara loatra fa napahakevitra mponina noatra andraboana fa efa nanjaka sy natanjaka loatra anie ny herim-maiziny. Fa ahoana rehefa nilazano an'izany? Ka hatramin'io fotoana io anie dia nitsangana nandehandeha daholo izay olona rehetra maty teto amin'ity tanàna ity. Dia lasa mamakivaky an'io alan'ny lasianareo io. Eny fa na dia ireo olona mamiotra teto amin'ny fiarahamonina aza. Nareo tsy nanao ratsy akory aza dia manjary mifo maty daholo. Zany ve tsy oatra nireny any amin'ny horonan-tsary reny mihitsy? Ka tena mampiorikoditra mihitsiko. Tsy nisy mivezivezy tao amin'io aly io intsony ny olona nanomboka teo. So mantsy mifanehatra tampoka amin'ireo razana mitsangana. Mirenireny eo mantsy ireo razan'ireo ka tsy fantatra izay isitriany rehefa hoe mihitsana ny nofiny. Na eny amin'ny faritra misy ny trano-draboana koa zany hoe tsy samelingelina tsoa satria toa hoe maheno olona maromaro be migongonona sy mitoloka ao izay mandalo eny akaikeny. Eny fa na vehivavy mitomany na afo mirehatra ao anatiny ao. Misy milaza aza indraindray fa toa reny trano tsy mahay reny hono le trano. Toa an'ireny hoe tsy nandalovana afo reny mihitsy. Nanjaka tokoa zany ny herim-maizina ko. Dia hatramin'izay nda tonga ny anaran'io aly hoe Analamainty. Analamainty? Ie. Lasa tao amin'le ala misy lolo siangatra ary faty mitsangana ve zany sika? Ay. Izao zany vao fantatra hoe nitanjozotra-nakao amin'io tranon-draboana nahitana Mikael io zany ireo razandroko rehefa avy nirendreny avy any anala any. Hita mponina tao amin'ilay trano izay efa tena rava sy mikory mantsy ny hono ny tola ambanin'ireo olona maty hatramin'izay. Dia tao ihany koa ny any Valianta. Tonga dia niavaka satria niambozina an'le vakana izy. Dia ianao zany efa nahita faty mitsangana matetika? Ie, tena voaingana mihitsy aza angeny nisy maty teto hoe. Dia lasa nizotra nirendreny tao Analamainty tao. Raha nandritra an'izay roa taona izay mantsy dia efa miisa fito izao ireo namony hainy teto dia lasa nandehandeha tany anaty ala tany. Voaingana? So dia izay ara Le le naninona kay? le olona nolazainy Valianta tamiko raha fitra. Le nolazainy hoe namany vaovao. Kay zany faty mitsangana. Litantsika tany ray alina iny. Tsaroko tsara ka. Ay nandalo tao aminareo zany le izy. Mety le rangaha maty voaingana teto tanàna mihitsy izay hitanareo izay ka. Izay vao mazava amiko mahakasika an'Analamainty sy misterony ka. Aleo aloha angamba zary reto mba hikarakara sakafo mama fa efa ho taitra izy izay ko. Fahoana aloha e. Raha tsy mahadiso inona zany ny fotom-pivelomanareo mianaka aty? Inona moa fa tsy ny fambolena sy fiompiana. Rehefa mavita mandrary indraindray dia mivarotra tsisy arina rehefa andro ny tsena ny ambody-amondana. Ay ve? Ary nahagaga zany ny tsinoanantsika tamin'izay tany ambody-amondanako. Tonga dia io afaka tahifandrahoana sakafo hitangoronana ny sisany io zany no ataontsika solon'ny afon-dasy tokony atao rariva. Ay, za kosa rasia fa. Fahony tokoa raha sifa. Iza zany nandray anareo taty taminano fisafonana amin'ny précan? Eny tokoa raha sifa. Mety ny fanandrify amin'le resaka hoe herim-maizina ihany angamba raha niana zavako azy satria voasaika heditra ny tanàna zay dia ionga be io ny tsenanay. Nilaza izy fa raboana no anarany ary izy no tangala vaovao mandimba ny raha mangala azy efa nodimandry.
nampandrosiny tao amin'ilay tramitokany mihitsy ange zay ny resadresaka ary tsy nametrakolana amin'ny filasiana ty izy kanefa raha araka ny fitantarany vaniala zany dia le rabony efa maty io ny resaka tamina io fa nylazaka ianareo ihany tany ambolohany hoe mandray plasy foana ny tanàna raha arak'ilay tenin'ny ala kanefa ny fitantarana zany dia nakady ay zay vonony tsy nampozina ny antrano tao amina angatra zay raha teo androtriny ihany dia niveriny niakatra amin'ny fianarana fa tsy nijanona naritra mety sahalan'izay zany le hoe tratry ny fanovamaso mety sakanao ratsy tamintsika plasy ange zany le fanaratsy raha izany e tadidiko tsara mantsy le fotoana nampisen'le akolamena atao anatin'ny trano lay andry zala iny fa mety loantsika mivavaka dia tsy tatera ny tanjona ratsy aniko tena tantara gora mihitsy ny tany ambotroliny a hoay zara moa zany setikotsy ela enjany iny dalaka mihitsy da tsy mana ny tantarako am'le zava-mitrangaretrarety sy hoe any no tena vevita fa efa tsy naninona tsoka zany loa le sandro mba vetivety any aloha fety dia sitranaka dia ahoana tokoa moa zany miamsity miamika ahoana fa tsy azoka ka any nge zany ny tanindrazany sy fa niary amin'ny hoe matanindrazanana aloha dia efa nanamboatra ny programa iny zay kitsidika any matetika se koa zay hoe afaka manaraka anay ihany asa moa zany mazava ho azy aizako seny dia mitsy ho sa efa niarandray mety any vakansatsila teo fianaramiaraka mindrano izy raha araka ny resaka farangy fa koa aloha raha sivy tokoa ve aloha fa mba avy mandaraka any aminarena amin'ny visite de parent kary zareo rehefa nilaza fa tsy maintsy any visite ny ireny zavatra mitrangarangy fa ony marina izy ny ray amaleny se rehefa mahitantaradratra se anga ahoana fa dia dina tsy nateny zareo raha sivy koa moa rehefa litsidika tany dia manana zavatsara mihitsy ka dia resy laza tamin'lesany zareo hoe tsy natao ampianatra ny reny tsavan-javatra zeny zay le hoe sokotony ray andro sokoto mandrakizay fa fizaranatareta dia mipatrapatraka mihitsy tsy azo tefa hiakatra sampanamena vo nahazo talenta plasiko ohatra amin'izay natolotan'ireo zany teny mba anisiana zareo azokilasy dia zay tsy mba nampahazo antsika mihitsy raha mampikely indray tsy ady nahazo talenta mpandalina soratra masina no nahazo talenta plasy tamin'navako namany talenta mpanao lakoziko vita amin'ny matsilo foana mantsy ny kalitany endasy tany anala mainty rysia ajanao ny any daholo zay ratsy moa tany zay tsara moa raseko zay isaky ny mamarana ny lasy ny farana teo lay tantara indro miainy natolotry ny radio madagasikara ho anao nitondra ny lohateny hoe analamainty sy ny misteriny dia ampeniny toko izay rara rahabe manatsoa na itokiana ireo mpilalao ny ony daniela zoma amin'iriny gaston faly ny sympathie avy eo amin'ny FCKM fiadanana martiora mpandray feo lovatolotra andriamanana mpanatotosa alan rabe manatsoa